Ny loha hevitra ny tenin'Andriamanitra raha antsika miara-mijery androany dia hianatrantsika momba ny fifadikanana. Ny antony antsika moa zao anatin'le ray volana hoe ray volan'ny vavaka sy fifadikanana dia manodidina an'izay zany ny fampianarana tiako mba entina aminareo vetivety androany ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity. Raha ohatra hoe zany fifadikanana zany ny resahana dia efa ela efa fomba fanaon'ny olona efa ela. Raha ohatra ka raisitsika fotsiny zao ny fivavahana anankiroa lehibe eto amin'izao tontolo zao, anisany fivavahana anankiroa lehibe ohatra hoe ny finoana jodaisme, reo le jiosy, dia efa fomba fanaon'ny jiosy mihitsy hoe misy fotoana ao anatin'ny fiainana amin'ny fotoana sasatsasany amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia mifadianana. Hitantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha zany zavatra zany. Dia raha jerena koa ny fivavahana silamo dia efa zay zao anatin'ny ray volana Ramadan amin'ny silamo raha tsy diso toa any amin'ny 15 juin any vao tapitra le izy hoe fanaon'ny olona ao anatin'le izy. Dia ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe ahoana ny momba antsika, inona ny ampianaran'ny Baiboly mikasika ny fifadikanana. Dia zavatra zay no tiako hazavaina ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao. Mino angamba fa haitsika tsara ny dikan'izany hoe fifadikanana zany hoe tsy mihinan-kanina mandritra ny fotoana voafetra anankiray mba hametrahana an'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny fiainantsika. Dia ny zavatra ho jerentsika voalohany zany aloha dia hoe inona no ampianaran'ny testamenta taloha mikasika ny fifadikanana. Dia rehefa avy eo inona ny ampianaran'ny testamenta vaovao, satria testamenta vaovao ny fanekena ifanaovantsika fiangonana amin'Andriamanitra mikasika ny fifadikanana. Dia avy eo misy torohevitra kely vitsivitsy tiako omenanareo ao anatin'le izy izany ny ampianaran'ny testamenta taloha mikasika ny fifadikanana. Raha ohatra ka vakianao ny testamenta taloha manontolo dia tsy hita ao amin'le ataon'ny Baiboly hoe boky ny lalàna na le boky 5 voalohany Genesis ka hatramin'ny Deuteronomia, tsy hita ao anatin'ireo le boky 5 voalohany le boky ny lalàna ny resaka momba ny fifadikanana. Ohatra mahagaga ihany fa ao Andriamanitra nanome baiko be dehibe ny zanak'Israely hoe reto daholo ny tokony atao, reto ny hohanina, reto ny tsy hohanina, tia ny azo tenenina, tia ny tsy azo tenenina, tia ny fomba atao am'izao, fa tsisy resaka momba ny fifadikanana mihitsy ao. Fa ny resaka voalohany mikasika ny fifadikanana dia any amin'ny boky ny Mpitsara no misy azy, any no misy azy voalohany. Izany dia vakantsika lesona sahady hoe ty resaka tia tsy tena resaka atery hoe obligation apetraka Andriamanitra amintsika, tsy maintsy ataonao io, tsy maintsy atao, fa ny tena tian'Andriamanitra aseho dia etaeta-po manokana le izy, safidy-po tokony ho raisitsika ao anatitsika ao le izy. Ary mifanohitra amin'ny fomba fandraisan'ny silamo azy, ny fomba fijerin'ny Baiboly azy raha amin'izay lafiny izay. Dia ny silamo zao hoe tsy maintsy atao io, tsy voavojo ianao raha tsy manao an'io, fa ny an'Andriamanitra dia miainga amin'ny fitiavana, miainga amin'ny safidy, miainga amin'ny etaeta foana. Dia ao anatin'ny testamenta taloha ao misy andalan-tsoratra masina 737 no miresaka momba ny fifadikanana ao anatiny ao. Dia raha vakianao daholo zany ireo andalana 730 ireo ao amin'ny boky ny Mpitsara mandra-patongany amin'ny bokin'ny Zakaria any dia misy karazana fifadikanana anankitelo, antony anankitelo no nanaovan'ny olona azy tao amin'ny testamenta taloha. Dia aloha tsika hijery tenin'Andriamanitra anankitelo andohanantsika an'izay. Ny voalohany Samuela voalohany 7 dia ny 2 ka hatramin'ny 9. Samuela voalohany 7 dia ny 2 ka hatramin'ny 9 no hovakiana voalohany. Rehefa hita dia mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Ary hatramin'izay andro zay dia nitoetra ela tany Kiriat Jerima ny fiaran'i Jehova dia 20 taona. Ary ny taranak'Israely rehetra nalahelo an'i Jehova ary hoy Samuela tamin'ny zanak'Israely rehetra, raha miverina amin'ny Jehova amin'ny fonareo rehetra tokoa ary ianareo dia ario hiala aminareo ny andriamanin-kafa sy ireo astarta ka ampiomany ny fonareo an'i Jehova. Areo ka izy ihany no tomponareo dia hamonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy.
dia nanary ireo bala sy astaritany zanak'Israely ka nanompo an'i Jehova rery ihany. Ary Samuel, vorio ny Israely rehetra ho any amin'ny Mizpa dia hivavaka amin'i Jehova ho anareo dia nivory tany Mizpa izy ary nanovy rano ka nandraraka izany teo anatrehan'i Jehova sady nifadianina tamin'izany andro izany izy ka nanao hoe efa nanota tamin'i Jehova isika. Ny nampiasain'ny mpivavaka ao amin'ny testamenta alohan'ny fivadikanina dia nanehoana fanenenana noho ny fahotana, fanetretena, fibebahana teo anatrehan'Andriamanitra. Nisy fotoana ny zanak'Israely mantsy raha itatary ty zao nyresahana dia hoe niemitra izy ireo, niemitra tamin'ny fatahorana an'Andriamanitra, tsy nanompo an'Andriamanitra intsony, efa lasa nanompo sampy, nanompo Andriamanitra hafa, le antson'ny Baiboly hoe ny bala, ny astarta, nisy karazan'Andriamanitra be dia be izay efa lasa notompon'izy ireo. Dia niantson'ny mpaminany Samuel, miverena amin'Andriamanitra ianareo, mibebay ianareo, dia resy lahatra ny vahoaka hoe tena nanota isika, dia naneritena daholo, nanokana fotoana anankiray fahadianina teo anatrehan'Andriamanitra, ny vavaka, ny fona, ny bebaka tamin'izay zavatra nataony tsy nety izay. Dia misy tantara be dia be ohatr'izany ary ao amin'ny ankapobeny ary ny tena fivadikanina betsaka ao amin'ny testamenta aloha dia izay ihany, fanetretena, mivavaka, mibebaka, mitady an'Andriamanitra amin'ny fivadikanina. Andriamanitra misy fotoana manao antso mihitsy amin'ny zanak'Israely hoe miverena amiko ianareo, miverena amiko amin'ny vavaka, miverena amiko amin'ny fivadikanina dia ho hitanareo fa ho averiko aminareo ny fitahiana, ho averiko aminareo ny fahasoavako izay efa notsoahako taminareo aoka nareo hivery. Izany ny antony voalohany izay nahatonga anareo olona ireo nifadianina hoe naneho izy hoe tena manetritena, mibebaka teo anatrehan'Andriamanitra. Tamin'izany ary moa mbola ampiana fombafomba kely miaraka aminy hoe mitafy lamba fisaonana, mipetraka amin'ny lavelona, fanetretena daholo ny dikan'izay rehetrarehetra izay. Amaky anankiray faharoa indray tsika, Estera toko fahaefatra dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ny vakina. Estera toko fahaefatra dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Sao ny voalaza amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. No ny fantatry Mordekay izay rehetra efa natao dia nandritra ny fitafiana izy ka nitafy lamba fisaonana sady nioson-davelona dia nakeo afovoan'ny tanàna ka nitaraina sy nidradradrandra mafy ary tonga teo anoloan'ny vavadin'ny mpanjaka azy izy, nefa tsy nisy nahazo niditra teo amin'ny vavadin'ny mpanjaka raha nitafy lamba fisaonana. Ary tamin'ny tokony tamin'ny fanjakana rehetra raha tenin'ny mpanjaka sy ny didiny dia nalahelo mafy ny jiosy ka nifadianina sy nitomany ary nidradradratra sady maro ny nandry tamin'ny lamba fisaonana amandavelona. Eto indray dia nisy didina avoaka ny fanjakana. Ny didina avoaka ny fanjakana momba ny jiosy dia hoe horinganina daholo ny jiosy amin'ny fotoana anankiray voatondro. Zay zany ohatranany ohatran'ilay nataon'ny Hitler zany, efa nitranga tao anaty Baiboly le izy hoe sy ny jiosy rehetra dia horinganina daholo. Nisy prime ministre anankiray Yamana no anarany dia io lehilahy io ratsy fanahy dia zay ny tanjony hoe andringana ny jiosy rehetra dia nahazo alalana tany amin'ny mpanjaka izy taratasy hoe eny ary fa horinganina daholo ny jiosy nataon'ny mpanjaka Sonia. Dia rehefa naheno an'izany tony olona tony ry Mordekay sy ireo jiosy rehetra dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe midradradratra izy ireo, nitaraina izy ireo, nifadianina izy ireo, niosona lavelona izy ireo, niantsoantso an'Andriamanitra izy ireo. Ao anatin'ny testamenta taloha koa dia izay fotoana entin'ny vahoaka an'Andriamanitra mangataka zavatra amin'Andriamanitra, mitady ny famonjeny, mitady ny fanampiany, mitady ny fahasoavany dia misy fotoana izy ireo nifadianina mihitsy. Atao tsaiko ato izao ny tantaran'ny Josafata, ilay mpanjaka anankiray ao anatin'ny tantara faharoa toko faharoapolo. Io lehilahy io natahotra an'Andriamanitra izy dia nisy fotoana nitafian'ny fahavalo ny fanjakana, tonga daholo zany ny fahavalo be lehibe amin'nalika izy. Rehefa hitan'ny Josafata ny abetsahan'ny fahavalo dia natahotra izy hoe androany vao tena ho fatitsika, tena tsy afa-miala tsika androany. Dia tao anatin'izay niantso ny mpaminany dia aveo nanapa-kevitra ry zareo, ndaontsika hivavaka,
taontsika ifadianina teneny daholo ny vahoaka rehetra samy mitady an'Andriamanitra samy mivavaka samy mifadianina daholo aloha androany dia tao anatin'izay rehefa nivavaka teo izy a namaly vavaka Andriamanitra tonga ny tenin'ny mpaminana manao hoe aza matahotra ianareo a fa Andriamanitra niady ary marina tokoa satria taorinan'izay a ny fahavalo samy fahavalo ihany no mifamono tao ry zareo nideran'Andriamanitra fotsiny a ny fahavalo ny fandringana azon'izy ireo ny fandresena hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra fanehoana fitarainana amin'Andriamanitra koa zany le izy azonareo vavaka atao amin'ny asa fanehoana hoe mitaraina fanetretena eo anatrehan'ny tompo fitarainana amin'Andriamanitra ny fifadikanana zava-dehibe zany zay fanehoana hoe tena mangetaheta ny fahasoavan'Andriamanitra ianao mangetaheta ny herin'Andriamanitra ianao mitaraina fana amin'izao misy an'le olona tsy haiko raha ianareo mamaky tantara dia sady me ihany nohatra ny malahelo hoe manao grève de la faim misy zany ange zao koa ny olona ireo misy zavatra tia mitakina zany a ka tsy azony mihitsy any amin'ny fanjakana dia lasa izy eo amin'ny devant la mairie miaraka amin'ny pancarte ngeda-be dia eo izy tsy mihinan-kanina andro manalina dia eo a mahita n'iny ny tompona andraikitra dia taitra ihany dia amin'ny akapobeany mamaly misy zao an Iran ary le tantara hitako hoe lehilahy anankiray fa nisamborin'ny fanjakana ny vadiny tena nanao grève de la faim teo izy ela dia nafahan'ny fanjakana ihany le vadiny nahita azy hoe nitaraina teo ny olona ary mahatsapa voakasika ohatr'izany maika ave Andriamanitra tsy mba ratsy fanahy Andriamanitra dia Andriamanitra tsara Andriamanitra dia Andriamanitra be fitiavana Andriamanitra dia Andriamanitra be famondrapo tsara lavitra noho ny olombelona farany tsara indrindra eto ambonin'ny tany izy amen rehefa mitaraina amin'Andriamanitra isika rehefa manantona an'Andriamanitra isika dia afaka manantena ianao fa handrotsaka ny fahasoavany aminao ny tompo amen ve dia ao amin'ny testamenta vaovao Jesosy koa dia nampianatra momba ny fifadikanana ary misy andiny tsotra masina raiky amby 20 isa miresaka momba an'izay eo amin'ny testamenta vaovao dia andao ny fampianaran'i Jesosy no iarahantsika mba mijery Matio 9:9 dia ny 9:40 ka hatramin'ny 12:10 filazantsara no Matio 9:9 dia ny 9:40 ka hatramin'ny 12:10 Sao ny voasoratra ary raha mifadianina ianareo aza mety ho tahaka ny mpiatsara velantsihy izay malahelo tarefa mampisotisoty ny tavana izy mba ho hitan'ny olona fa mifady lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiany fa ianareo kosa raha mifadianina dia hosoriny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady fa ho hitan'ny rainao izay ao amin'ny mangingina ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no amaly anao Jesosy tena mihitsy no nametraka modely ho antsika eny amin'ny fifadikanana nisy fotoana izy neny Jesosy moa tena miavaka mihitsy ny nataony 70 andro izy mifadianana foana mitovitovy amin'ilay niainan'i Mosesy tao tendrombohitra ihany ka exceptionnel reny fahasoavan'Andriamanitra reny amin'ny maha Jesosy azy koa moa dia izay le izy fa na izy aminazy zany dia mampirisika antsika mpianany Jesosy hoe raha mifadianina ianareo ampoziny Jesosy mihitsy zany antenainy Jesosy mihitsy zany hoe tsika mpanaradia azy aty amin'ny testamenta vaovao anana fotoana ohatran'izay hitaraina tsika amin'Andriamanitra anehoantsika fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra anehoantsika netaetatsika eo anatrehan'Andriamanitra anamafisatsika ny vavaka izay ataotsika amin'ny fotoana sasany eo anatrehan'Andriamanitra ohatran'le ohatra izay noraisitsika teo mampahery an'izany mihitsy Jesosy ary tsy hoe mampahery fotsiny izy fa mametraka koa Jesosy hoe misy toe-po izay tokony hananatsika satria izay ny olana kely teo amin'ny zanak'Israely matsy le toe-po tsy tena atao le zavatra tian'Andriamanitra takina ao anatin'ny fo tsy tena atao tamin'izy ireo ny fadianina dia ahoana hoy ny tompo ozy Jesosy hoe raha mifadianina ianareo dia aza manao ohatra ny mpiatsara velantsihy hoe manao hitan'ny olona fotsiny manao hoe fantatry ny olona fotsiny hoe zange telo andro zay zange zao hoy Jesosy hoe tsy izany
rehefa mifady aminy ianareo fa osory ny lohanao, sasao ny tavanao, aoka tsisy alala ianao, fifandraisanao amin'Andriamanitra manokana izay zavatra izay. Amen. Aoka tsy ho azon'izany hoe mifady amina ny olona dia mba manaraka koa ohatra menatra hoe zaharery ny tsy manao, zaharery ny ohatrany tsy mandray anjara, dia ohatrany tsy tiako be ny mieritreritra an'ilay izy fa alao ranga mba mody anao koa. Raha vao izay no izy dia tsy tena ahita ianao, tsy tena ahita ny fahasoavan'Andriamanitra ianao, fa hoy Jesosy hoe mifotsika ny tena zava-dehibe. Azonareo ny ao anatin'ny fona hoe ianao mangetahely averiko tsara fa fanetreteny ao anatrehan'ny Tompo, fitarainany ao anatrehan'Andriamanitra io, fanehoanao ny etaeta sy ny finoanao ao anatrehan'Andriamanitra io dia ataovy amin'ny fonao rehetra. Fa Andriamanitra nge dia mijery amin'ny fo e. Andriamanitra tsy manisa ny andro dia vitanao. Andriamanitra tsy manisa hoe adiny firy ianao zay na ahoana, fa Andriamanitra mijery ny fonao hoe mangetaheta ve ianao, maniry ve ianao, mitady an'Andriamanitra ve ianao. Amen. Zay zany ny zavatra voalohany zay. Aoka ataonao amin'ny fonao rehetra. Rehefa mbola tsy eo ilay fonao aza manao zay. Rehefa mbola tsy tena ohatrany tsy ao ilay etaeta, ohatrany terena fotsiny, aza manao alo, naona fotsiny eo ianao. Naona fotsiny eo ianao nefa tsisy vokatra le izy. Naona fotsiny ianao, tsy ninakaniny ianao ny ray andro, naona ianao nefa tsisy vokatra le satria tsy ao le fo. Fa ataovy amin'ny fonao mangena. Aza manaiky tereny pasteur zany hoe telo andro zao dia tsy non, aza manaiky an'izany ianao, aza manaiky teren'ny olona zany, fa manana fo mangetaheta, manana fo mangetaheta hoe hitady an'Andriamanitra. Amen. Anetry teny Andriamanitra dia manandratra ny manetry teny, manohatra ny mpiavonavina, dia zay ataovy ao am-ponao hoe za tiako asandatra Andriamanitra, za te hita ny voninahitra Andriamanitra, dia andeha anetry tena, andeha hitady an'Andriamanitra amin'ity olako ity, amin'ity problème mandalovako ity, amin'ity zavatra manokana iainako ity, dia iantso andro fifadikanina androany, iantso andro fifadikanina amin'ny zoma, amin'ny lahady, na tsy fantatro fa ataovy amin'ny fonao rehetra. Zay ny toepo voalohany zay. Dia misy toepo anankiray faharoa koa anisany ao amin'ny Isaia indray ny vakitsika, toko 7:20. Toy an'io fampianaran'i Jesosy io ihany le izy fa any amin'ny Tesalonika tiako raisina kely. Isaia toko 7:20 dia ny 7 no anombohana azy. Isaia 7:20 ny 7 no anombohana azy. Dia zao no voasoratra: nahoana izahay no mifady hoy izy nefa tsy hitanao, ary nahoana izahay no mampahory ny tenanay nefa tsy ahoanao. Indro fa amin'ny andro fifadianareo aza dia mbola nitianareo ihany no ataonareo, ary ny mpiasa rehetra eo aminareo dia ampahorianareo. Indro niady sy nifanditra no antony nifadianareo, ary ny amelo ny tontondro ny faratsina izao fifadianareo zao, dia tsy andrenesana ny feo anareo any amin'ny avo. Moa fifadiana toy izany fa no akasitrahako, dia andro ampahorian'ny olona tena, ny ampiondrika ny lohany tahaka ny zozoro sy ny amelatra lamba fisaonana rahan-davelona ho fandriny. Moa izany fa no ataonao hoe fifadiana sy andro-sakasitrahan'i Jehovah, tsy izao va no ny fifadiana izay akasitrahako, dia ny amany fatoran'ny faratsiana sy ny amboraka ny fehiny zioka sy ny andefa ny ampahoriana ho afaka anapatapaka ny zioka rehetra. Moa tsy izaran'ny mofonao aminona va sy apetramin'ny oro manjenjeny, ary mba hanafinao izay hitanao mitanjaka ka tsy hirim-belona amin'ny namanao ianao. Posaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao, ary ho tonga faingana ny fahasitrananao, ny famarinanao no lohalalanao, ary ny voninahitry Jehovah no vodilalanao. Eto dia manamafy an'ilay tenin'i Jesosy Isaia hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Nifady anina tokoa ny zanak'Israely, ary tena nitaraina, nampahorin'ny tena, nandro teo ambonin'ny lavelona nitaraina fa tsy nihaino azy Andriamanitra. Zay le olana zay, naona zareo Andriamanitra tsy nihaino, nifady aminy izy ireo ninainaina, Andriamanitra nanampitsofina, satria ny antony dia hoy ny Baiboly hoe mbola nitianareo ihany ny ataonareo.
amin'ny andro hitadiavanareo an'Andriamanitra dia mbola nitianareo ihany ny ataonareo, ary io tsy resaka fadikanana fotsiny ihany io fa nivavakantsika rehetra mihitsy. Aza adino fa Andriamanitra dia mahita ny fiainanao rehetra izy. Azonareo le izy Andriamanitra zany tsy azontsika atao an'le hoe ohatra zao hoe rehefa any amin'ny lakafy ianao dia any amin'ny lakafy droany any hoe rehefa eto-katreto ny fidiram-bolanao dia mahazo otrity ianao, rehefa eto-katreto dia tiany ianao, rehefa eto-katreto dia tsy mahazo ianao. Zay ny any dia tsy mahalala zay any amin'ny miafina any izy fa zay taratasy hoentinao ao dia io zany dia fa zay. Dia misy olona be dia be manao an'izany, manao fausse déclaration satria tsy mahalala le olona fa dia ty ihany ny azoko tamin'ity fa misy hafeniny kely ny aby dia zay. Fa Andriamanitra tsy zay, tsy hoe mifady anitsika, tsy hoe mivavaka tsika dia tsy maintsy mihaino Andriamanitra, fa Andriamanitra mijery izy hoe manahoana ny toe-ponao, manahoana ny fiainanao. Ianao ve tena mba mangetaeta anao ny sitrapon'Andriamanitra? Ianao ve mba tena mangetaeta hiala amin'ny ratsy, hamany fatorany faratsiana? Ianao ve mba tena mangetaeta hankato azy? Ianao ve mba tena tia ny hafa? Ianao ve manana fitiavana ny hafa? Ianao ve mba tena tia an'Andriamanitra? Fa raha vao tsy ao zay, na iantsoantso ary ny olona anankiray dia tsy mihaino Andriamanitra. Na tonga ny reto vahoaka reto hoe zay ange nifady tsy hitanao akory, zay ange zao tsy hozy Andriamanitra, ka nareo ange zay tianareo ihany ny ataonareo hoe. Raha mivavaka tsika ka mbola zay tiatsika ihany ny ataontsika, tsy ianao tsika Andriamanitra. Raha mivavaka tsika zay mbola mahafinaritra tsika ihany ny ataontsika dia very maina fotsiny zany. Misy fomba fiteny hitanareo le hoe rano araraka volomborona, volongana, volongisa, tsy haiko tsony. Dia rehefa raranao rano tokoa le izy dia mikorina fotsiny hariva, tsy tena miditra. Eo amin'ny ela tsy miditra mihitsy, dia ohatran'izay mihitsy le izy araraka fa tsy misy fetraikany. Ohatran'ny olona mikapoka rano ihany koa, mikapoka rano, niady amin'ny rano le rangafa tezitra satria natelin'io rano ny zanany. Dia nikapohany teo maraina parivo ny andro mba hitomany ny rano fa tsy miotsony. Dia ohatr'izay le izy, ohatran'ny olona mikapoka rano ianao raha izany, fa manana toe-po tsara, sambatra ny mahadio izy Jesosy fa izy no ahitana. Tianao ve ny ahitan'Andriamanitra rehefa mifady aminy ianao? Aoka hadio am-po ianao, aoka ny fonao tena hikatsaka an'Andriamanitra marina, aoka ny fonao tena hikatsaka, fo mamela heloka, fo tiany hafa, fo manampy ny hafa. Zany ange ny teneny teo hoe tsy hoe ianao mifady amina nefa ianao amin'ny fonao ratsy amin'ny hafa, tsy mety zany ry havana zay manatrika eto. Tsy ara-dalàna zany ary tsy azontsika vokany zany. Fa tsy maintsy mamany fatorana rehetra ianao dia manatona an'Andriamanitra zay tsy manam-pamasinana, tsy ahitana zavatra fitsipika efa mipetraka efa ela ngely izy, avaozany baiboly fotsiny, zay tsy manam-pamasinana, tsy ahitana. Ary nampanantena Andriamanitra. Fa raha tena tia azo marina ny olona, miala amin'ny ratso ny olona, tena amin'ny fo mangetaeta raha natonan'ny olona n'Andriamanitra, tena tia ny namany izy, tena mandeha amin'ny fitiavany, nampanantena Andriamanitra hoe ahita ny voninahitry Jehova no vody-lalanao. Zany ny tena ionitsika zany ry havana hoe ny ahita ny voninahitry'Andriamanitra azonao atao zany. Afaka ahita ny voninahitry'Andriamanitra ianao, fa jereo tsara ny fonao rehefa mitady an'Andriamanitra ianao. Amen. Dia ny teboka farany amaraparanako azy, fa tsy tena tiako atao lavabe le izy, amaranako azy misy torohevitra kely vitsivitsy hoe raha tianao ny ahomby amin'izay vavaka sy fifadikanina zay. Ny voalohany indrindra aloha, torohevitra voalohany, raha vakintsika ny baiboly isaky ny mifady anina ny olona dia misy tanjony. Ohatra zao ny sasany hoe nanoty izy, nanao zavatra tsy mety hoe niemitra mihitsy ny vahoaka moa hoe tena niemitra tanteraka. Dia rehefa tapa-kevitra hiverina amin'Andriamanitra izy dia nifady anina mihitsy aloha homariky ny fibebahana, homariky ny fanetretena hoe tena nivavaka sy nifady anina mihitsy izy aloha. Nisy tanjona zany tao hoe fibebahana ny tanjona. Nisy fotoana indray ny olana sasany nanana olana be dia nifady anina teo anatrehan'ny tompo, nivavaka,
mba hivaly olana. Nisy fotoany Daniela ny fadianina satria nisy tenin'Andriamanitra tiany tanteraka tamin'ny fiainany. Teny fadianina izy mba hatonga an'Andriamanitra tanteraka amin'ilay teniny. Nanetry teny izy nitady an'Andriamanitra dia nitanterahan'Andriamanitra le izy. Ao amin'ny testamenta vaovao koa ohatran'izany, nisy fotoana rehefa andositra pasteur vaovao ny fiangonana, aniraka olona misionera vaovao, dia nyfadianina sy nivavaka ho an'ireo olona ireo misy tanjona le izy. Dia eo aloha ny fahadisoantsika matetika. Indraindray tsika mifadianina fotsiny. Fadianina androany fa tsisy inona ny tanjona. Fa ny fifadikanina mahomby dia misy tanjona mazava tsara. Misy tanjona mazava tsara hoe Andriamanitra zao ny hitadiavako anao, zao ny antony hiantsoko anao. Misy tanjona mipetraka mazava tsara. Fa eo ny fahadisoantsika ary mahatonga antsika tsy tena mahatsapa ny fitahian'Andriamanitra rehefa avy eo satria tsisy tanjona ianao. Fa manana tanjona tsara mazava hoe za mifadianina zao ny tanjoko dia ity zavatra tiako ataona. Misy olana venty fiainanao manapa-hevitra tena hifadianina mihitsy azoko valiny ty olana ty eo anatrehan'Andriamanitra. Misy zavatra ve iririnao, misy havanao ve tianao hiova fo manetreteny eo anatrehan'Andriamanitra. Aoka ianao hifadianina ho an'izany olona zany. Aoka hanana tanjona ianao rehefa mivavaka. Amen. Manana tanjona. Ary tsy rehefa mifadianina eny zany fa amin'ny fiainantsika mihitsy mba manana tanjona ianao hoe tia ny zavatra angatahako, mazava tsara, mipetraka tsara, fa tsy mandehandeha ho any fotsiny hoe nivavaka ataonao amin'io dia mandehandeha any fotsiny. Fa misy tanjona mipetraka tsara ahafahanao mahita ny voninahitr'Andriamanitra rehefa avy eo. Ka ahoana tokoa moa no ahalalana hoe nahazo valim-bavaka ianao dia izy ary tsy tena mazava tsara, le izy ary tsy tena mipetraka tsara hoe tia ny zavatra iriko, tia ny zavatra angatahako. Faharoa manarak'izay, tsy maintsy arahana vavaka ny fifadikanina mahomby. Azonareo, ny tanjontsika tsy fadianina fotsiny fa ny tanjontsika dia hitady an'Andriamanitra. Amen. Ny tanjontsika dia hitady ny tavan'Andriamanitra ny tanjontsika dia ny anantona an'Andriamanitra tonga antsika ho tafakaiky an'Andriamanitra. Tsy maintsy mivavaka tsika. Tsy ara-dalàna koa zany ny fadianina fotsiny zany dia mandehandeha, dia manao raharaha, dia lasa, dia miaraka amin'ny namana, dia fa zany hoe tsy mihinan-kanina fotsiny izy. Tsy manjary zany. Fa ny manjary dia manana tanjona ianao aloha. Zao ny ilaiko, zao ny tiako ataon'ny tompo, zao zavatra tiako ataon'Andriamanitra amin'ny fiainako, ao amin'ny fiangonana. Misy tanjona mazava tsara mihitsy hoe amin'ny ty asabotsy ty aloha dia tia ny tena tiako ataon'ny tompo ty. Dia lasa ianao mivavaka ho an'izay, lasa ianao manety tena mivavaka, lasa ianao mitady an'Andriamanitra, lasa ianao mamaky ny tenin'Andriamanitra. Fa indraindray fadianintsika tsy mivavaka mihitsy. Tsy mivavaka mihitsy. Afaka mivavaka tsika dia tsy mifadianina, fa tsy afaka mifadianina tsika nefa tsy mivavaka. Afaka mivavaka fotsiny ianao, mety, fa raha mifadianina tsy maintsy mivavaka ianao. Zay koa ny lesona hitantsika be dia be ao anaty Baiboly, mivavaka. Vavaka. Ianao manetry teny eo an-tombotry ny tompo, mivavaka, maharitra mivavaka. Ka zay mihitsy le définition lefa maritana an'le izy hoe tsy mihinan-kanina ianao mandritra ny fotoana voafetra, mirenoncer mihitsy ianao zany amin'ny fahafinaretany vatana mba hametraka an'Andriamanitra ho lohalahara. Dia ianao ary hametraka an'Andriamanitra ho lohalahara nefa ianao hanetsena, ianao any amin'ny dadatora zanamanga, ianao ary fa hapetra ho lohalahara izy ary. Hapetra ho lohalahara izy ny fotoana tokony laninao misakafoanana dia lanio makina ny teniny, lanio hivavahana, lanio ho tompony. Zany angely izy hoe mametraka an'Andriamanitra ho lohalahara ianao ao anatin'le izy ao. Zay zany zavatra anankiray zay mila amboarina tsara. Tsika zany tsy manao ohatran'ny olona sasany le mifadianina hoe raha ivolana io tsy maintsy atao dia tsy mihinana fotsiny androany aloha dia raha riva hinana. Zay ihany ny ao an-tsaina. Fa ny antsika dia hoe manetry tena hitady an'Andriamanitra, ahita an'Andriamanitra, hiaino Andriamanitra, hamaly Andriamanitra, hita amin'ny fiainako manokana Andriamanitra androany. Androtsaka ny fahasoavana izy. Amen. Androtsaka ny tompony tena zany mihitsy.
miandry atsika angataka izy, miandry atsika hitady izy efa nampanantena hoe zay rehetra mangataka mahazo, zay rehetra mitady dia mahita ao amin'Andriamanitra izany. Nisy arege olona entiko mihitsy tamin'izany moa dia nanino an'ilay izy sy nanaiky fa zao tsy resa lahatra zao. Nisy pasteur nyteny dia zao nolazain'ilay pasteur tamin'izany fotoana izany hoe ny vavaka Vaticanina ny ray andro izany ampianarany anay tamin'izany vavaka Vaticanina ny ray andro ozy le pasteur anankiray sendra nampianatra anay mahasolo vavaka tsotra herintaona. Faly be mihitsy ianao maheno an'izany ko fady amina fotsiny zany androany tonga tsy mivavaka tsony entrao mitsotra fotsiny. Zay le tiany tenenina hoe ray andro mahasolo vavaka tsotra dia nasiana degré mihitsy ary le izy hoe ny tena izy fifadikanina dia ny alim-bavaka dia vavaka tsony misy fa za tsy resa lahatra amin'izany rehetrarehetra zany tsony amin'izao tsy mety zany. Ny vavaka tena zava-dehibe koa ao anatiny io ny ahafahantsika mahita tsy ny fifadikanina ny ahafahantsika mahita an'Andriamanitra fa ny vavaka tsika mitarainana an'Andriamanitra, tsika manantona an'Andriamanitra, tsika mangataka eo anatrehan'ny Tompo. Amen. Dia zava-dehibe zany zay. Ary mila elana koa teboka faharoa le fieverana le hoe ohatra hoe mivavaka izy indroy intelo an'ity olany ity dia tsy miva mihitsy iny olany iny dia hoe lorangafa raha mifady anina mety iva io zao na hifady anina ianao na hifady anina 50 andro ianao na 90 andro na 2 taona, Andriamanitra rehefa hamaly izy dia mamaly, rehefa tsy mamaly izy dia tsy mamaly izy. Azonareo na hoe japijapitsika eo daholo ary ny tenatsika tena orenge hafa ampio Andriamanitra. Rehefa ozy Andriamanitra hoe tsia dia tsia rosaky. Ao le izy na mivavaka tsotra ianao na mifady anina ianao na inona rehefa ozy ny Tompo hoe eny dia manome foana izy. Tsy misy filazana mihitsy ao anatin'ny Baiboly hoe rehefa tsy mifady anina ianao an'ity karazan-javatra ity dia tsy azonao amin'Andriamanitra io. Hoe ty tsy azo ty, tsy azonao amin'Andriamanitra ty raha vao tsy mifady anina ianao. Ohatra hoe raha vao mihoatra an'izao le fitahiana dia tsy mety asiana fifadikanina kely, tsisy an'izany eo. Azonareo le izy fa Andriamanitra dia mety vavaka satria ny antony hamalian'Andriamanitra ny vavakantsika dia tsy noho ny ianao akory fa noho ny fahasoavana. Tiany ianao dia manampy anao izy, tiany ianao dia mandrosaka ny fahasoavany aminao izy. Tsy hoe le ianao dia tena mahery mivavaka be loatra akory fa hitany ianao hoe manetry tena, hitany ianao hoe mangetaheta dia ataony afa-po ianao satria izy Andriamanitra tsara. Amen. Dia aoka hiala ao anatin'ny saintsika koa zany fomba fijery tsy tena mety zany. Azonareo le izy takany hoe azo fidina amin'ny fifadikanina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa zay manatrika eto tsy azo fidina amin'ny fifadikanina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra fa omeny zay rehetra manety tena, omeny zay manam-ponoana, omeny zay mitady azy na amin'ny vavaka io na amin'ny fifadikanina io na amin'ny alim-bavaka io na amin'ny inona na amin'ny inona dia omeny rehefa mangetaheta ianao, rehefa mimina ianao dia omeny. Aza mieritreritra hividy ny fahasoavan'Andriamanitra zany. Azonareo le hoe zao tena ananina mihitsy rehefa zay manatrika eto fahasoavana ny zavatra rehetra zay. Raha hoe miezaka ataonao tsy ampy foana fa fahasoavan'Andriamanitra. Hitany ianao hoe mitaraina, hitany ianao hoe mangetaheta dia sokafany lanitra androtsahany fitahiana eo amin'ny fiainana. Amen. Zay le izy mba hahatonga antsika hiala amin'ilay resaka mifaninanina saky herinandro vitako hoe saky 12 ka na 30 andro no vitanao ka niara ray andro rehefa manapa-kevitra maly Andriamanitra dia mitovy ny valim-bavaka azotsika. Fahasoavana io. Azonareo le izy tsy midika zany hoe aoka hanamaivana atiako apetraka aminao hoe fahasoavan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Azonareo tsika zao mbola tanorotsika dia efa manompo an'Andriamanitra fa misy olona ohatran'ilay efa eo vavahoana amin'ny fahafatesana izy vonjen'Andriamanitra ihany izy nanao fiainany zao tontolo zao be dehibe ohatrany hoe tsy bedy mihitsy zany tonga ny farany vao vonjy izy
Anometsiny an'Andriamanitra ve ianao hoe hamanino izy zao no vonjeny efa olona tsy nanao ninino reny efa antitra le izy mbola tsy malala anao dia efa mba vahoana izy vao vonjenao zay le fahasoavana famonjena nge fahasoavana e amen fa fahasoavana koa nge zany vovonjo melo amin'ny fotoana zany amen hoe tsy nandevozany fahotana intsony ianao fa mampalahelo koa zany hoe efa akaiky hofaty ianao vao afaka tamin'ny fatorana mampalahelo zany afahasoavana koa ne zany vovonjo melohan'ny fotoana zany aoka angetahetitsika ry havana fa mamalo soa zay rehetra mazoto mangetaheta sy mitady azy Andriamanitra dia zay mihitsy ny tena tanjo teten'Andriamanitra ty hoe ampirisika atsika anana hetaheta hivadianina eo anatrehan'ny tompo amen tadiavo amin'izany Andriamanitra fa ho hitanao izy mivavay ianao fa ho hitanao Andriamanitra miasa aoka hivadianina koa ho hitanao Andriamanitra aoka anao alim-bavaka ianao hitanao zay fomba hitadiavantsika amin'ny tompo dia ahitantsika azy rehefa mangetahetatsika fa mampahery anao satria ray volan'ny fivadikanina zao no resahana dia mba manokana fotoana manapa-hevitra hoe tompo misy zao ty misy zavatra tiako tena alamina mihitsy dia hitaraina tady an'Andriamanitra fanetrenteny finoana manokana vavaka fadianina eo anatrehan'ny tompo hoe hitantsika rehetra nisy lehilahy anankiray miteny takan'izao hoe tsy manao na inona Andriamanitra afa-tsy ny valim-bavaka ihany tsy manao ninona Andriamanitra afa-tsy noho ny valim-bavaka ihany za resy lahatra amin'izay hoe afaka manao ny zavatra rehetra izy afaka vonjeny daholo ny olona rehetra ao anatin'ny ray mpimaso fotsiny dia voavonjy daholo ny mpanota afaka ao anatin'ny ray mpimaso dia milamina daholo ny olona atsika rehetra mampitanondrika atsika isan'andro ao anatin'ny ray mpimaso dia samy mahazo tany daholo ny fiangonana tsy manana vita n'Andriamanitra zany tsy isy olana misy pik taktiktakido fotsiny zay fotsiny rehefa tsy mifidy an'izay lalan'izay fa lalana ny fidiny dia hoe rehefa manetry tena ny olona rehefa mitady azy ny olona dia anao zavatra izy noho n'izay vavak'izay anao zavatra izy satria izy Andriamanitra tsara dia engana eto amin'ity fiangonana ity ahita olona be dia be mitady azy Andriamanitra mitady azy isan'andro ary amin'ny fotoana sasantsasany dia mitady azy amin'ny fifadikanina mihitsy aza voninahitry ny anarany rery amen afaka tsika isotra amin'ny tompony